Réseau, hop. Mandeha ve zany sa tsy mandeha? Non, je suis pas en ligne. Message. Je sais pas. Alors tamin'ny anankiray ato ve za mandeha sa tsy mandeha? De go hita le izy. Hop. Les réseaux en live. Ok. Ok. Tsy mandeha any amin'ny tsy mandeha any amin'ny anina le izy de zay mahagaga anahako fa ho enregistré koa an'le izy a. De ho alefako any amin'ny ok, miarahaba antsika rehetra, elaela indray tsika tsy niona. Tsy hoe akory zany hoe tsy tokony andeha eto ty zavatra ty zany saika tsy hanao zavatra en direct fa mila enregistré fotsiny le izy a. Fa ohatrany tsara angamba no miteniteny an'le izy a. Tsara angamba no ahafahana miteny an'izany zavatra zany satria manitikitika anahako ny zavatra nitranga tamin'ny élection, ny tsy élection zany fa ny investiture ny monsieur le président Trump. De normalement izy ity tokony mandeha any amin'ny te fantatrao fa ohatrany tsy tonga any izy de tsy mampaninona anahako na tsy raha ohatra ny azo mandeha andraso vetivetika any ohatrany tsy tonga any le izy a. Aiza ny chaîne ka? Ohatrany tsy tonga any le izy fa tsy maninona ka. Ok. Type studio. Wow. Chaîne tsy mandeha le izy. Ok, tsy maninona. Ok. Iresadresaka tsika surtout amin'ny ina moa izy teo hoe ny élection any Trump. Ary ao anatin'izany resaka zany surtout no iresahako aminareo ny atao hoe satria nisy zavatra somary nanitikitika amin'ny masoko kely tao anatiny io investiture io zany. Nisy resaka mandeha be zany zay zany ho antsika aty amin'ny fiangonan'ny fanantenana zany tiako ampatsiahivina anareo kely tsy hoe za marina ny zavatra teniko fa maha olombelona anahako de tiako hozaraina aminareo le izy. Mais alohan'ny izarako anareo an'izany zavatra zany de misy zavatra niarahako tamin'ny rahalahiko tato ambadika tato zavatra tena faran'izay tena intéressant mihitsy tsara ho jerevantsika satria miankina atao amin'ity zavatra teneniny ity ny fiafaran'izao zavatra rehetrarehetra zao araka amin'ny fahalalako anazy ao anatiny atao hoe dossier ahoana filazana azy dossier confidentiel zany ny zavatra navoaka satria izy miasa ao anatin'io zavatra io miala tsiny fa tsy maintsy flotena ny sariny ho avoakako disy amin'ny sabotsy le izy mampieritreritra be ny zavatra nyteneniny satria zavatra hitan'ny masony no nalainy tanana ohatran'izao mbola vao manamboatra anazy hitanareo eto amin'ny écran eto de ho avoakako izy amin'izay fotoana zay. Mila eritreretina tsara ny zavatra teneniny zavatra tena faran'izay tena intéressant indrindra ary mampieritreritra sy mahatonga saina. Tsy ho lava resaka amin'iny satria mampiditra tsy moromory ho zaraiko anaky 5 eo le izy satria eo amin'ny 1 heure de vidéo eo le izy lava be ka ohatra tsika any Madagasikara te hijery an'le izy satria intéressant be koa io zavatra io de ataoko 1 heure anay complet de misy ho zaraiko anakefatra de asiko commentaire zany commentaire koa amin'ilay anakefatra mba ahafantaranareo hoe ahoana fomba lalako an'le izy ary afaka manao commentaire koa nareo amin'izay fotoana zay. Hiditra eo amin'ilay investiture ny monsieur Trump tsika satria ao anatin'ny fahalalana hoe ahoana ny fomba ahafantarana fa tiako ampahafantaranao zany fa ao anatin'ny fahalalana hoe ao anatin'ny fahatongavan'ny fahanginan'ny fahatongavan'ny Jesosy no isino io zavatra io ary tsy menatra tsony amin'ny teny an'izany zavatra zany mila miomantsika mila mitandrinatsika mila miezaka tsika fa efa akaiky le andro zany tokony ahafahany tsirairay avy mitandrina sy manatanteraka ny tokony ho izy ny asa sy ny karazana mihitsy. Eto amin'ny page Facebook manokana izy ity tsy mampanina anahako mihitsy mitantara an'le satria ilaitsika rehetra izy ny fanahy masina no hitondra antsika zany hanampy antsika raha ohatra ka tsy mety de aloha heverina aty amiko ny zavatra ho teneniko. Alohan'ny tenenako an'izay angamba de nisy zavatra kely tao anatin'ny groupe kely anankiray zay ao anatin'ny fiangonan'ny fanantenana vaovao de nisy zavatra nivoaka hoe mila fivavahana zao olona zao fa ohatran'izao de nisy namoaka hoe ny Vatican nanao ohatran'izao sy ohatran'izao sy ohatran'izao. Bon tsy hiditra lalina amin'le izy fa zao fotsiny zavatra tiako tenenina aminareo tsotra de tsotra. Ny
lalàna dimanche de efa ela niova zany hoe misy koa anankiray tsy namoaka hoe manova ny lalàna sy ny efa ela tamin'ny andron'ny Constantin tamin'ny 300 tany hoany zany tamin'ny tany de efa niova le izy iny tsy asiko hoe tsy dirako lalina loatra iny fa raha te hiditra amin'iny nareo de mangataka anareo hamaky any du sabbat au dimanche tsaratsara angamba mamaky an'izay zay tsy mahafantatra ary ny efa mahafantatra moa de anina fa juste anitsy fotsiny ako araka amin'ny maha-olana ako ny fiheverako anazy ao anatin'ity zavatra ty de misy zavatra intéressant be mihitsy satria misy hoe mitondra hoe ivavao io olona io sy ny karazany tsotra ny zavatra amaliko anazy ny fionana farany ny onan'ny papa sy io zany filazan'izy ty sy Trump de tamin'ny 2017 tsy mbola nisy mihitsy fionana ny rahan'izy roa niaraka ary tsy nandefa taratasy mihitsy izy zay aloha zay voalohany indrindra zay aloha fa roa manarakaraka an'izany tadio tsara fa ny ohatra izy 4 heures ny investiture tamin'ny fotoana io de niezaka ako nieno efa andeha hiasa ary apitso miditra amin'ny telo niezaka nieno ako farany aleo satria ohatra ny arrogance misy haine be ao anatin'le izy de tsy najango tanteraka de tsiko fa misy nahita hoe ny teny momba ny Sunday law izy sy ny karazany bon tsy maninona fa zao no ataoko anazy ny Sunday law any États-Unis sy eto Canada de efa n'existe entre 1700 atany hoany sy 1830 ok zay natsono zareo hoe blue laws zany hoe afaka jerenareo amin'ny histoire any États-Unis sy Canada zany zavatra zany inona ny dikan'izany ça veut dire hoe mila hoajaina mba hoentina anajana ny repos dominical nanaovanjareo an'izay lalàna zay ok zany hoe le izy mitondra hoe tsy azo hivarotana amin'ny certain temps hoe hatram'izao ka hatram'izao tsy mahazo mivarotra alcool na tsy mahazo mivarotra mihitsy zay le izy tamin'ny voalohany ary tadio fa betsaka ny batiste sy ny adventiste no nigadra tamin'io fotoana io ny antony satria ireo ihany sa nanizingizina hoe tsy sabatan'Andriamanitra ny andro dimanche tsisy afa-tsy ireo ihany ary nigadra nisy ny vonoana ireo batista sy adventiste no nigadra tamin'izany fotoana zany be da be mihitsy mifanenjehana tamin'izany fotoana zany ok fa roa manarakaraka an'izany tadio tsara fa ny vilantolahan'ny Trump de juif donc tant que mbola eo io olona io tsy afaka manao ninina mihitsy ny na i Vatican na ny zay miaraka fiangonana miaraka mivavaka alahady andeha hiteny anazy hoe ovao zao degré zao ary tadio tsara fa tsy olona anankiray mihitsy olan'ny président androany no anao degré hoe tiany degré ataoko na de ho teneniny ngapapa ary izy non impossible mihitsy an'izany zay de tsara ho fantatsika tsara ho fantatsika tsirairay avy misy le blue law ty zany efa niteneniko anareo teo farany ihany koa de tsara no ahafantarantsika ihany koa fa efa niteneniko anareo teo hoe juif io olona io ny problème de zao zavatra farany atahoran'ny satana de ny kristianina hoa manaraka ny sabata no mino any Jesosy zay ny zavatra farany atahoran'ny satana zay ho fait tsy hiditra lalilahako fa satria samy kristianina daholo tsika rehetra anjaratsika rehetra mieritreritra par contre ny problème mba anaovandrareo any Sunday law anaovandrareo any décret any lalànany dimanche de ny jiosy conservateur amin'ny filazana azy zany sa extrême ao Israël amin'izao fotoana zao tant que mbola tsy voafehan'zareo reo zavatra reo tsy hivoaka mihitsy ny lalàna dimanche eny tompoko reo efa manomboka miasa izy amin'izao fotoana zao efa misy nandefa karazana mpitarika fiangonana maromaro zareo anitona an'ireo olona reo anaraka ny lalàna dimanche io fa mbola sarotra izy amin'izay fotoana zay amiko manokana mbola impossible mihitsy ny anaovana ny décret na de efa eo ara le izy satria efa eo anatin'le blue law za ao anatin'ny blue law za no angalan'zareo an'io décret any lalànany dimanche io donc ny but an'zareo voalohany indrindra de atongavana any amin'izay fotoana zay farany olombelona ve mpitondra fivavahana ve fiangonana ve no maniraka mba tsy itiavana ny lalànany sabata sa hery miafina zay ny zavatra tsara ho fantatsika tsirairay avy olombelona ve fiangonana ve mpitondra fivavahana ve non inona ny tena antony nanaovana an'ilay androna alahady fa tsy akasitrahana ny androny sabata zay tsara fantatsika rehetrarehetra zay ho fait
satria zay mahatonga anahako mampirisika anareo hoe jerevo tsara ty zavatra mitranga ho tenen'ity rahalahiko ty ato fa ao no mitondra ny zavatra rehetra mba hahafahantsika manao an'izay azo atao. Ho avelako iny satria zavatra pitsopitsony fotsiny iny nahako ny tena miinteresse anahako de ireto ahoana re filazako anazy reto décret maromaro zay navoakany Trump reto décret de tadio tsara ho am'izao fotoana zao adiniko ny teny an'izay misy tsy fifankazahoana eo amin'ny Vatican sy Trump satria raha ohatra nareo ka mijery ny lettre na ny magazine ny Vatican sy ny lettre ny tenen'ny Vatican de tsy d'accord izy amin'ny fanaovany Trump fanaovana tsinotsinona ny immigration miala avy any Meksika sy ny tsy fanaovana tsinotsinona ny ao anatin'ny liste noire ny Cuba. Ok, donc zany pour le moment tsy hifankahazo mihitsy n'izy roa lahy reo fait donc tsy hitako mihitsy izay itenenantsika hoe io zavatra io de mpiretin'ny i Vatican i Trump anao an'izao zavatra zao ary tadio le zavatra rehetra nyteneniko teto ny vinantony jiosy misy ny atao hoe blue law ary ny fiaonan'izy roa lahy mbola tamin'ny 2017 ny farany misy koa miteny hoe amin'ny G30 nanaovana an'io zavatra io non tsy possible maninona tsy possible ho azavaiko aminareo tsy possible izy na iona izy amin'ny G20 na amin'ny G30 tsy possible mihitsy. Ok, inona avy reo décret zay mahatonga saina au fait tadio tsara fa niadiny Ukraine un an et demi de ny envahissy an'ny Ukraine Russie tsisy mahafantatra an'izany mba azahoany miaro ny territoirany d'accord tsika satria tsy d'accord amin'ny OTAN izy. Ok, tsy nisy européenne tsy nisy américaine tsy nisy africaine tsy nisy Asie santsangana ny teny hoe bon on n'est pas d'accord avec toi juste on l'aide seulement au fait ohatrany ampina fotsiny anao amin'ny armement sy ny karazany zavatra mitsanga amin'izao fotoana zao de zao raha ohatra ny ary ka Russia naka an'io zavatra io de inona nataony nga Trump tsotra akany Groenland izy tadio fa raha ohatra anao ka maka territoire anankiray de mila ady ianao zany donc il déclare la guerre amin'ny européenne. Ok, voalohany aloha zay il déclare la guerre et sa mila isainantsika tsirairay avy au fait ary tadio fa ho averiko kely fa adiniko ny teny an'ity zavatra ity nanao vidéo zay ao amin'ny tea fantatrao navoakako teto amin'ny Facebook teto io vidéo io de milazalaza hoe lany président Trump mila mitandrina tsara momba ny rano satria mety hanafika tanàna maromaro izy oa. Ok, besoin déjà rano électricité ary mety hitondra ady io zavatra io efa niteneniko teto zay ary io zavatra mitranga amin'izao fotoana zao io. Ok, ajanoko eo iny aloha raha ohatra ka hanao an'izay izy de tsarovy tsara fa ahoana reo filazako anazy mitady ady izy zany voalohany indrindra amin'ny européenne satria any Suède ny Groenland na tsy tadidiko tsony na Danemark na tsy haiko tsony voilà mitady ady amin'ny sinoa izy ary mitady ady amin'ny russe donc mety possible ny iverenan'ny russe miaraka amin'ny européenne raso kely aroa ny embargo any atia Cuba tsy mampaninina anahy iny. Ok, fa ny tena zavatra tena matalanjona de Panama, ça veut dire que mikitika amin'ny Panama ianao de mikitika ny Chine. Ok, ary izy rery ny président samy teny bon je vais le faire, il va le faire donc mitady ady izy amin'izay fotoana zay. Momba ny Canada tokony tadiditsika tsara mihitsy fa Canada de anisany pays anankiray fédéral par contre mbola i Angleterre no mitondra zany hoe ao anatin'ny Angleterre zany mbola amin'ny souveraineté-ny Angleterre no manao sinisy ny karazany rehetrarehetra Europe. Ok, ary zay mahatonga anahako miteny amintsika rehetrarehetra hoe jerevo tsara ty zavatra soratany ty rahalahiko ty tenen'ity rahalahiko ty fa atonga sainantsika ny zavatra ho soratany hoe avy aiza ny taranaka ny Angleterre sy ireo Eropa rehetrarehetra reo. Matetika tsika de miteny foana hoe surtout tsika mpampianatra amin'ny apocalypse de miteny foana hoe retour tamin'ny ère médiévale na ny brutal nataony Nabucodonosor na ny nataony Medo-Perse na ny nataony grego-romana na nataony romana
fa misy zavatra anankiray tena natonga sainana raha ohatra izy ka namoaka an'tia zavatra ty rahalahiko ty tena natonga sainanako mampitonga ana mieritreritra wow tsara jerevantsika satria ivoaka izy io zay no tiako ambara aminareo androany au fait satria ty zavatra ty de mitondra antsika ho any amin'ny zavatra tsy apozitsika mihitsy ny investiture sy zavatra rehetrarehetra ny teneniny miatakean'ny gesy ny karazany izy c'est normal satria ao anatiny io miaraka amin'ny rehetrarehetra io misy mpivavaka be sy ny karazany tsy manina ohatrohatran'izay miatake zavatra be da be izy fa ny problème de manomboka mieritreritra miverina any amin'ny apocalypse ako surtout any amin'ny faraparany any de mijery hoe iza ny andravan'io zavatra io amin'ny farany satria izy mila ady amin'ireo fanjakana sy anina européana sy ny karazany reo de hopitehandrareo amin'ny tsisy dikany izy tadio izay zavatra zay ao amin'ny 17 izy miresaka momba ny Babylone ao amin'ny 17 izy miresaka an'ilay tendrombohitra fito horavany le 10 oa le hazo pouvoir ndray le telo sisa horavany ndrareo ohatra zay izy zay zavatra zay tsara hodiny atsika rehetrarehetra tiako tenenina fotsiny de tsotra hoe mila mitandrina antsika satria alohan'ny sarahana amin'ny rahalahy de nisy zavatra nyteneniny anahako zay hoe tiako fantatra ary za koa manitikitika ny saiko hoe ahoana nisy zavatra nitranga tamin'ny andron'ny covid iny ahoana ny natonga antsika rehetrarehetra mijanona ao anatin'ny trano ary tsy misy asa ntsony nenanitra ary manomboka mitotongana ohatran'izao ny fiainan'olombelona misy zavatra tena tsy apoziny tsy fantatrika mihitsy ary tiano fantatra ho fait ary miraikitra tantara io zavatra io voasoratra fa mila olona samy teneny io fait fa tsy hita le izy hatramin'izao faharoa manarakaraka an'izay nahita daholo an'le le feu tao a Los Angeles Hollywood tsika sy ny karazany iny misy an'le bandy iny namoaka an'le hoe premier zao de le représentatrice iny faharoa de zao de God zéro ok de hoe mety tezitra Andriamanitra oui sûr et certain par contre 4 heures après an'iny de nisy le feu iny tsy nampaninana loatra zavatra tena mahatonga saina de iza no nibitsika tamin'ireo assureur hoe ho asorona daholo ny assureur 2 jours na une journée avant an'iny zavatra iny iza no mibitsika tamin'ireo assureur reo au fait ahoana ny fomba afantaran'zareo hoe misy zavatra hitranga ohatran'izao de nasorony supprimer-njareo daholo ny assurance rehetrarehetra mahatonga saina alohan'ny amaranako an'ity zavatra ty satria tsy tiako lava be ty zavatra ty de nisy zavatra nitranga nisy pasteur zay niresaka tamiko ngamba amin'ny pasteur rehetrarehetra tokony mahafantatra an'le izy ny teny tamiko izy any aparany any de misy bibikely mitondra microbe mi-hiberner quelque part en ce moment tsy haiko na any pôle nord na ny Groenland na aiza ny misy anazy amin'izao fotoana zao raha vao reo mivoaka de 3/4 de l'homme va mourir 3/4 de l'homme azotsika antaniny izy Wilfrid Pavia pasteur tao Poitiers ny teny anazy na tonga saina-pe anahy mihitsy ny teneny anazy Wilfrid Pavia afaka miresaka aminareo ary azavaina anareo tsara le izy fa tsy manana source ako fa izy manana source afaka miteny antsika amin'izay zavatra zay hoe mivoaka andreo io biby io misy microbe mety afaty 3/4 ny olombelona amin'izany fotoana zao mbola tsy mivoaka izy amin'izao fotoana zao mananteny ao fa salama tsara tsika rehetra maniry mba hisian'ny andinika daholo satria normalement tsika ao anatin'le Joël 2 tokony mandiniky sy afantatra hoe inona avy ny zavatra hitranga rehetrarehetra tadidinareo ny zavatra teneniko tamin'ny momba ny rano de jereo ny zavatra ataon'ny Trump amin'izao fotoana zao miteraka ady be io zavatra io ka mila mitandrina tsika fa efa akaiky ny andro misaotra tompoko